Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia iresaka mikasika ny RSM, iresaka momba ny fanatanjahantena. Manana vahiny sika amin'izany, tsy iza izany fa Andriamatoa Ertina Andriamiamsoa izay fondateur ny RSM. Faly miarabanao Andriamatoa Ertina Andriamiamsoa. Faly miarabany parkour ary faly miarabany mpanaraka ny fandaharana TV Madagascar. Ertina moa zany mpikambana ao amin'ny atao sady fondateur no mpikambana ao amin'ny komity foibe ny RSM. Inona tsara moa zany le hoe komity foibe ny RSM? Sotra ny fanontaniana ny komity RSM foibe zany dia ny komity mandrindra ny rencontre sportive malagasy. Ny rencontre sportive malagasy moa zany dia ny fionambean'ny malagasy ara-panatanjahantena eto Amerika Avaratra. Dia ny fandrindrana anazy zany dia misy ny olona izay misolo tena ny faritra eto Amerika Avaratra, misy ny communauté malagasy, dia misy anakenina ny comité régionaux ireo. Ny comité régional eto Canada zany dia anankitelo, dia ny any États-Unis anankitelo. Ny eto Canada zany dia misy any comité régional any Québec, misy any Liantsoandriamahenina sy Tokrazafimaharo. Ny eo Montréal, ny eto Montréal moa zany dia misy any Joshua Randrenaly dia Faly Andriamanana. Dia ny ao Ottawa misy anay telo mirahalahy, misy any Andry Andritsieno izay filohan'ny ASC zato koa zany izay mikarakara ny RSM Ottawa 2018 amin'ity taona ity, sy Stéphane Razafimahefa ary ny tenako. Dia ny any États-Unis indray misy ny faritra vao amin'ny New York, New Jersey, Connecticut izay atao hoe Tri-States. Dia misy any Dina Razafy, Koly Ralambo ary Luc Randrenarifony. Dia ny any Washington DC misy any Bakoly Ravondrina sy Faramalala, ary misy any farany zany ny any amin'ny Southwest, izay ny atsimo indrindra zany amin'ny mpikarakara ny RSM dia Southwest zany taritin'ny Yolande Rasolovoangy sy Emma Rasolovoangy. Inona moa no tena hoe tanjona amin'izany hoe RSM zany? Inona no antony hoe nananganana zany sy hoe tanjona tamin'ilay RSM? Tamin'ny tonga teto Canada zany ny tenako, dia izaho moa efa mpilalao baolina tany adahako, dia avy koa nilalao baolina tao Frantsa zany, nanao ny lalaon'ny RNS ho an'ny équipe-ny Amiens sy Besançon. Dia noho ny tonga teto zany dia tsy misy ohatran'ny hoe lalao iarahan'ny malagasy na fomba ofisialy zany, fa ohatran'ny hoe tsy indraindray mifampiantso dia andao lesanao baolina, dia indraindray tsy mifanojo ny fandaharam-potoana. Dia teo zany ny hita hoe misy zavatra hoe tsara atao. Zay zany aloha ny hevitra voalohany tamin'ilay izy. Dia tamin'ny ray sy roa arivo nisy ny Jeux de la Francophonie. Dia teo zany no niona tafahoana zany zaho sy Naina Ramahejaona. Naina Ramahejaona zany dia anisan'ny mpitarika ny tanora tany New York, New Jersey. Dia izaho moa ny mpanentana ny ankizy teo a Ottawa, mpianatra daholo zany tamin'izany, mbola nilalao baolina. Dia fanena tao amin'ny lalaon'ny Madagasikara sy Lituanie zany ny tanora, lalao basket zany ny ekipa malagasy vavy. Dia teo ny hoe ahoana raha ohatra ka mba miaraka amin'ny lalao sika, dia vita match ny basket ny vehivavy zany, dia lasa zay nandeha teny ankalamanjana dia nanao lalao baolina. Dia teo zany niona voalohany zany ny États-Unis sy Canada, communauté États-Unis Canada amin'ny basket. Dia teo indray zany nifampiresaka hoe ahoana raha ohatra ka averina indray amin'ny roa sy roa arivo. Dia
teo anilan'izay koa zany reko koa zany fa misy olona koa manentana teto a Montréal dia Imbelo Rakotomalala. Dia niresaka tamin'ny izy mirahalahy reo ato zay hoe tsara tsika raha ohatra ka mba hoe tafahoana dia miaraka amin'ny lalao zany ny ekipantsika telo mirahalahy. Avy eo moa efa nanana traikefa tamin'ny RNS dia hoe tsara raha ohatra ka mba misy koa zany vanim-potoana natokana ho antsika malagasy miverina isan-taona. Dia iara-malala moa zany fa mila fanomanana goavana ny zavatra ohatr' zany sy famatorana eo amin'ny fikarakarana. Dia nanantona ny malala-tanàna rehetra zany ny tenako tamin'izay fotoana izay dia anisan'izany nanantona ny Roland Besora Zafimaharo izay mahasoa ivoan'i Madagasikara tamin'izany fotoana izany dia ozy izy tamiko hoe tsy olana fa atsangano karakarao fa za anohana. Dia noho ny nahazo an'izay tokony ny ray aman-dreny hoe vonona ny anohana izay zany dia niteneniko izy mirahalahy hoe andaontsika fa anao zavatra ho an'ny malagasy. Dia nitsangana tamin'ny 5 ny volana Mai 2022 zany ny RSM ary tamin'izay zany no nanaovana ny baskety. Dia nisy ekipa vehivavy anankiefatra sy ekipa lehilahy 10. Zay zany ny tomboan'ny RSM. Zay ny atao hoe ny lalao RSM voalohany. Zay ny lalao RSM voalohany amin'ny fomba ofisialy. 12 taona lasa zany. 12 taona lasa. Ia. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto tika dia miverina eto any aorianan'izay miresadresaka amin'ny Ertina izay atao hoe fondateur n'izany RSM izany. Dia mbola manaraka hatrany ny Madagascar TV anao eto amin'ny ICI télévision fandarana malagasy eto Canada. Anio moa araka ny voalaza tany amin'ny voalohany dia miresadresaka mikasika ny RSM. Manana vahintsika dia tsy iza zany fa Ertina izay fondateur n'izany RSM izany. Hono Ertina misy ihany koa ny soratononona amin'ity taona ity efa nisy ihany izy tany Québec izay iarahana amin'ny fikambanana diaspora malagasy mifanohana eto Canada sy ny kolo malagasy any France. Ahoana indray ny mikasikasika an'izay? Ny soratononona moa zany dia araka ny tenenin'ny Bary teo zany ny atomboka tany Québec. Ny amin'ny RSM zany dia misy ny atao hoe standard. Ny standard moa zany dia ny zavatra rehetra tsy maintsy karakarainy, tsy maintsy apetraka ao anatin'ny fandrindrana ny RSM ho an'izay mpikarakara rehetra. Zany hoe isan-taona zany dia misolo tanàna ny RSM dia izay olona rehetra mikarakara dia tsy maintsy manaraka an'izay le standard le cahier de charge zay. Tamin'ity taona ity zany dia nanapa-kevitra ny RSM fohy be fa ny soratononona dia tafiditra ho taranja amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny taranjan'ny kolotsaina malagasy. Ny kolotsaina malagasy zany tamin'ny RSM dia tsy hita fa tsy eo anivon'ny kabary sy ny dia ny sehatra atao zany eo amin'ny ouverture, cérémonie d'ouverture fa tiana hoe omena lanja kokoa zany ny kolotsaina malagasy dia nampidiriny taranja amin'ny fomba ofisialy mihitsy ny soratononona ary saorana Bary anisany amin'ny olona rehetra izay vonona hikarakara satria ny taranja rehetra zany amin'ny fivoaran'ny RSM dia mila coordinateur, olona mpandrindra. Dia reny olona reny no spécialiste mikarakara n'le taranja. Dia io moa zany isan-taona misy fivoaran'ny RSM dia tamin'ity zany dia ny fivoarana zany dia ny kolo zany dia ho karakarain'ny kolo sy ny diaspora mifanohana. Zafady. Kolo malagasy any France. Ia, efa andrasantsika teo any ny tanjona ny amin'ny RSM fa somary manetitika kely raha ohatra hoe ny RSM resaka fanatanjahantena zao moa zany efa misy ny hoe kolotsaina amin'ny alalan'ny soratononona fa azo iverina ve nisy ny zavatra hafa akoatra ny fanatanjahantena izay kolotsaina zay sa tena hoe mijanona amin'ireo ihany aloha zany? Hatramin'izao zany aloha dia ny RSM dia misahana taranja anankidimy amin'ny fanatanjahantena dia anankiray amin'ny kolotsaina.
reo anankidimy reo rehefa tena somary manahirana ny mikarakara anazy satria ny enti-manana amin'ny le fikarakarana le vanim-potoana zany no anisan'ny zava-dehibe. Ohatrany hoe mila moyen be zany, mila budget anisan'ny lehibe. Ny RSM moa zany dia manaraka ny manana norme standard zany, manaraka ny standard américaine. Dia zay zany anisan'ny ohatrany hoe tsy ahafahana hoe mivelatra loatra amina zavatra hafa fa reo aloha zany no hoe hatsaraina isan-taona. Misy ny basket, dia ny soccer, dia ny kitra moa zany ny soccer, dia ny volleyball, dia pétanque, dia ny tennis, dia ny soratononona. Efa miresaka hoe tomanana misy mpanohana ve na mpiara-miasa ny RSM sa hoe ahoana ny fidiram-bola sy ny fandehan'ny atao hoe lafiny ara-bola eo amin'ny RSM? Ny lafiny ara-bola moa zany dia ny isan-taona misy ny atao hoe comité d'organisation. Comité d'organisation zany dia anisan'ireo olona le avao amin'le comité fohy be ireo, le CR nresantsika teo aloha teo no mitantana ny comité d'organisation. Amin'ity taona ity zao ohatran'izao dia iandry ny filohan'ny ASC Zato no mitantana ny comité d'organisation any Ottawa. Dia izay zany no mitady ny enti-manana rehetra hikarakarana ny vanim-potoana. Dia teo moa zany mitady ny sponsorine. Zany zany anisan'ny hoe anjara tsy maintsy sahaninay tadiavana ny vola sy ny zavatra rehetra enti-manana amin'ny hanomanana ny RSM. Eto moa dia mamerina kely any malagasy rehetra, indrindra fa ny eto Amerika Avaratra. Manentana anareo hanohana an'ireo mpikarakara rehetra rehefa misy ny atao hoe levée de fonds, hetsika hikarakarana RSM satria ny hofantrano tsy efa nidrery ary mila samy mitondra ny anjara birikiny zany. Matetika manko nytsika dia miandry foana n'le hotolorana zany sy mangataka hoe service. Raha ny aty Amerika Avaratra zao dia rehefa mandeha tournoi ianao dia misy sarandalana hoe sarandalao sy ny karazany tsy maintsy entina satria fantatro zareo fa vitsy ny mpanohana. Dia zay zany ohatrany hoe appréciantsika malagasy mba hanohana mba ahafahana hoe hanamora ny fikarakarana ny RSM. Ary misy fifandraisana ve ny RSM ty Amerika Avaratra sy ny RNS any France? Ny fifandraisana angamba aloha dia eo amin'ny concept. Mitovy ny tanjona mampifondrona malagasy ary manokana vanim-potoana iray ho an'ny malagasy. Ny tombohan'ny RSM matetika moa zany dia zay hoe mampifondrona malagasy mba hanana vanim-potoana anankiray ao anatin'ny taona ny malagasy satria be da be koa ny ankizy teraka teto tsy mahalala hoe avaizy dada avaizy neny, iza ny avan-dada sy neny sy ny karazany tsy mahafantatra azy tena hoe malagasy anazy. Dia io zany anisan'ny hoe mba ahafahan'zareo mahafantatra hoe inona malagasy ny tena milalao miaraka amin'ny malagasy. Ary zay koa ny antony natokan'ny RSM hoe vanim-potoana malagasy, zany hoe zay olona manana roy amin'ny malagasy azy, zany hoe na amin'ny ataontsika hoe ny asa tany Madagasikara ohatra ny Piscorp avy any Washington DC zao ny ohatran'izany. Misy ny vazaha nanangana zaza avy any Madagasikara, reny zany tena hoe manana lien miaraka amin'ny Madagasikara dia reny no milalao aty. Ny any amin'ny RNS moa zany dia tsy dia tena mitovy amin'izay ny concept an'zareo ary ny zareo koa moa ny fikarakarana zareo efa goavana be mihoatra ny antsika. Ny zareo efa 10 taona zany zao nefa nisian'ny RNS. 20 taona misy an'le hoe comité d'exécution nationale, exécutif national sifa zay mitovitovy amin'le RSM fohy be. Ary za moa amin'izao fotoana zao zany moa dia efa mifampiresaka amin'ny Olivier Ramananarahary izay président le CEN. Misy le fitenenantsika hoe ny soa fianatra
ka zareo efa manana traika efa lehibe raha tiatsika ny voatra zany dia tsara koa mba manatona ny zoky ray aman-dreny izay efa manana traika efa koa zany mety hanampy antsika amin'ny fanamboarana sy ny fivoaran'ny RSM. Zany hoe tsika zany mila koa mijery ny tanjona zay atao afaka 10-10 taona amin'izay fotoan'izay. Ya, anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra tsika to mahazatra moa zany dia verina eto any rehefa avy eo mba resadresaka amin'ny Ertina zay fondateur ny RSM. Ya, dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao. Miresaka momba ny RSM moa tsika anio Ertina inona no mety hoe fanavozana ho hitan'ny olona amin'ny RSM manomboka zao amin'ny hoe fikarakarana ny RSM raha mambonjy RSM izy mety zavatra vaovao ve ho hitandray zany isaky misy RSM? Ny zava-baovao moa zany dia le taranja soratoniny iny zany ny ohatran'ny hoe taranja vaovao amin'ny fomba ofisialy zany hoe iny koa zany no voalaza koa amin'ny cérémonie d'ouverture fa ny fikarakarana ny fomba fikarakarana zany zao no mety hoe vaovao zany hoe ohatrany hoe ny saran-dalàna zao ny ohatrany ray sara fandraisana anjara zafady fandraisana anjara no ny faneken'ny RSM foibe hoe atao mitovy foana isa-taona zany hoe na ohatra ny araka anao ka tia raha mandeha ny États-Unis zany anao amin'ny herintaona dia mila manomana an'izay le fandraisana anjara zay atao mitovy fa tsy hoe moramora kokoa aty dia amin'ny herintaona lafo dia avy indray dia mora indray amin'ny isaky ny roa taona zany dia zay zany ny ohatran'ny hoe anivon'ny fikarakarana no miova kely. Ary zavatra zay mandritra ny hafiriana hoe firy taona tazomina amin'izay prizy sa hoe ny zavatra rehetra koa mety mivoatra ihany? Ka zay mihitsy hoe ny tapaka hatreto aloha zany zao dia hoe isaky ny 3 taona no averina dinihana hoe antonony ve ny zay fandraisana anjara zay ary koa moa miankina amin'le valin'ny fanohanan'ny malagasy ary miverina amin'le fantaninao teo mikasika an'le sponsorina hoe ny sponsorina koa zany anisan'ny zavatra hoe efa ezahanay tadiavina mba ohatran'ny hoe mba hampamoramora kokoa ny vidin'ny fandrindrana ny RSM dia amin'ity taona ity zao ohatra ny misy ny Sherita zao no miverina manohana dia mikaroka ny banky koa zany zay hoe iza ny banky anohana. Misy ny orinasa malagasy maro any an-tanindrazana ary aprisianay anohana koa ary anararaotra koa ny atao hoe visibilité aty Amerika Avaratra satria rehefa tonga ny voandarana tonga ihany ny ohatran'ny hoe Socobis, chocolat Robert sy ny karazany dia reny zany reny karazana orinasa reny no aprisiana hiaraka hiasa amin'ny RSM. Malagasy ihany ve ny mandray anjara sa na ry zareo Amerikana na ny Kanadiana afaka mandray anjara koa? Hatreto aloha zany dia ny malagasy zany hoe misy ihany ny Kanadiana zany hoe matoa izy mandray anjara dia izay hoe misy rom-pihavanana amin'ny Madagasikara. Le rom-pihavanana io na izy diplomate na izy nanao asa soa na izy nipetraka tany na nianatra tany zay zany no hoe natokana le mahatonga le hoe vanim-potoana ho antsika malagasy mihitsy satria mandavataona isika milalao miaraka amin'ny latino, milalao miaraka amin'ny afrikana dia milalao miaraka amin'ny zareo kanadiana dia mba indray mandeha isa-taona mba hatokantsika ho an'ny malagasy eto Amerika Avaratra. Eny ary tapitra ny fotoanantsika moa asa raha misy hafatra na entinao amin'ny tinana n'izao resadresaka zay fanaovantsika zay sorana be da be anao tamin'ny fahatongavana teto amin'ity plateau atsika ty. Misaotra betsaka aloha ny bary amin'ny fanomezana ny izao fotoana izao mba ahafahan'ny malagasy mahafantatra bebe koa mombamomba ny RSM. Ny RSM moa zany zao dia
manana ny tranokala www.rsmalagasy.com dia hoitanareo anatin'izay ny zavatra rehetra momba ny RSM. Manaraka ohatra koa ny misaotra rehetra ny CR rehetra izay fankarakara ny RSM teo aloha, ary ny CR izay mbola eo am-perinasa amin'izao fotoan'izao. Ny CR moa zany dia ny comité régional. Ireo RSM foibe sy ny reo olona rehetra ireo dia miezaka foana zany ny anasoa atsika malagasy dia misaotra anareo malagasy koa tonga manotrona sy miaraka mandray anjara amin'ny RSM Ottawa Gatineau 2018 izay karakarain'ny ASC Zato, ary misaotra ny bary indray. Dia ao anatin'ny mondial tsika zao, ahoana pronostic anareo amin'ity mondial ity, zany mety azo ny amboara amin'ny resaka sport raha teo tsika? Saloha tena gaga tamin'ny zavatra vitan'ny Suède satria zareo anisan'ny ataony zareo hoe underdog, fa ny tena ekipa kafisiko dia ny Espagne, fa za mino aloha fa andeha lavitra Suède. Iny ary dia misaotra ny Eritsina tamin'ny tafatafa sy dindinika teto. Isorana ihany koa ianao izay nanaraka n'izao fandarana izao, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko. Tofitizio le fier, Sandatsika veli veli, Udurituku, Ulambanaku, Sifukiana.